isiro ao anatinareo. Aoka isiro ao anatinareo. Marka toko fasivy andiny fasivy amapoko. Marka toko fasivy. Andiny fadimapoko. Marka toko fasivy. Andiny fadimapoko. Marka toko fasivy andiny fadimapolo. Aoka isira ao anatinareo. Zay ny afatrapetraka ny tompo amboany. Tsy ho lava ny teny. Fapetraka ny tompo amintsika zany androany. Aoka isira ao anatinareo. Misy sira ve ao anatinao? Fa zany apetraka Jesosy amintsika. Aoka isira ao anatinareo. Aoka isira ao anatinao. Jesosy mitsy no miteny. Jesosy manambara an'izany eto. Fa amin'izao fiainan'izao dia sira. Inona moa ny asan'ny sira? Sira miaro tsy ho amin'ny fahalovana. Sira miaro tsy ho maimbo. Sira miaro tsy ho amin'ny fampitehana. Ny sira miaro tsy ho amin'ny fahalavana. Tsy te ho potika ianao. Tsy te ho rava ianao. Ary tianao tsy ho rava koa ny ankohonana sy ny fianakaviana. Tianao tsy ho potika ny manodidina. Aleo misy sira ao anatinao. Fa rehefa misy sira ao anatinao, tsy ao anatinao reny fa miparitaka. Ao anatinao sira fa manodidina anao fetisika. Ny teny rehetrarehetra izay voalaza teo, mampahery ve ilay voalaza teo, nidorana ilay ody gasy. Ody gasy moa zany izy, nidorana ilay ody gasy. Tsy navita ramadana satria nao misy sira atao an-trano. Misy fanasina atao an-trano. Tsy normalna misy raha misy fanasina, misy sira, nefa mbola andeha hanao ramadana eo akaikinao ka ianao ao an-tokantrano, ao amin'ny tokantranonao. Tsy normalna misy raha ianao ataoko hoe lohany fianakaviana, raha manapa-kevitra voalohany ao fianakaviana ao tokantrano, ianao amin'ny tokantranonao mbola andeha hanao ody gasy. Ka disorana ny tompo Jesosy miasa amin'ny fotoanany. Satria ao anatinao ny anjea hafa e. Démonstration. Azay ilay voalaza teo tahaka ny ao tendrombohitra Karmely. Nijoro ianao hoe nenay ny marina. Jesosy ny marina. Jesosy no izy. Halleluja. Halleluja. Tena tsara ny miaraka amin'ny Jesosy. Ary aperaka amintsika mihitsy zany hoe aoka ho masintsika. Aoka tsika hanana fahamasinana. Voalaza misy tena Andriamanitra hoe zay tsy manam-pahamasinana ny tsy ahitan'ny tompo e. Me za mitady fihavanana amin'ny olona rehetra ary fahamasinana fa zay tsy manam-pahamasinana tsy ahitan'ny tompo. Dia ely zay vavahany zay, ely zay hoe Jesosy zay, ely zay hoe resaka kristianina zay fa aiza ny fiatraikany? Aiza ny fiatraikany? Inona ny fiatraikany? Inona ilay zavatra misy? Fa ny miaraka amin'ny Jesosy zany misy fiatraikany. Zay koa ilay teneniko ilay tenen'ny Paoly hoe zay raha miaraka aminareo izy raha mitory eo aminareo tsy resaka teny tsara rindra. Tsy resaka teny milamina be, tsy resaka teny tsara voatra, fa ny zavatra teneninay ozy izy zay ary matahotra tonga eo aminareo. Fa ny zavatra hita eo aminay ozy izy tonga dia borofo, misy hery, misy fahefana, misy fiovana, misy fanovana. Zay ilay tena filazantsara. Zay mahatonga ny olona rehefa nahita Jesosy no tonga teto an-tany, dia ozy ny olona hoe fa manao ahoana ty? Rivotra sy ny ranomasina no baikony dia manaiky azy. Manao ahoana ty ozy izy fa fampianarana vaovao, fampianarana misy fahefana. Ary ny te misy ny olona hoe ny zavatra rehetra atao dia mahafinaritra daholo. Reraka ny olona amin'ny resaka fombafomba-pivavahana. Visaka ny olona amin'ny resaka rafidrafitra sy fombafomba sy resaka fodalàna. Visaka. Zay ny fizoroana vavolombelona teo nanao mipetraka atao an-trano, rehefa atao an-trano izy nahita an'i Jesosy.
Halleloja! Zay fa zay voaloha rehefa ho avy eny amin'ireo milatitra Jesosy olona tsy hitanao nakany amin'ny fivana, tsy hitanao tany am-piangonana mihitsy, iny fa miara-miakatra amin'ny Jesosy. Satria izay ny tena fiangonana Jesosy Kristy. Fa ny olona ny ankamaroany hitanao anaty tany fivavahana fa taraiky eo. Satria nahoana tsy masina. Aoka hisira ao anatinareo izay tenin'Andriamanitra. Aoka hisira ao anatinareo. Misira ve ao aminao? Aza mijery izay tsy eo aloha. Aza mijery izay any ivelany any. Tsika eto misira ve? Misira ve za? Fa aoka hisira ao aminareo ary mihavana tsara. Apetraky ny tompo mihitsy zany amintsika. Ary tena verimbery ny tenin'Andriamanitra. Bakeo ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny Efesianina 4:4. Efesianina 4:4. Andiny fa 7:20. Pratika zany lesantsika eto. Resaka hoe ahoana moa zany misira zany. Dia mety tsy voalazako eto daholo fa zay santona ny ampahany voalaza apetraka tsara amintsika. Andiny fa 7:20. Aoka tsy aloka ny vavanareo izay teny maloto, fa izay tsara ho fambandrosoana araka izay tokony hanaovana mba hahazoany miaino fahasoavana. Tenin'Andriamanitra ny an'i Jakoba dia miteny hoe ny manota ny tena anotantsika indrindra dia amin'ny olely io. Folaka daholo izy ny zavatra rehetrarehetra. Fa ny lela tsy mety folaka. Fa rehefa ao amin'i Jesosy ianao folaka. Amen. Rehefa ao aminao ny fanahy masina folaka io. Rehefa ao anatinao ny sira dia folaka. Tsy miteniteny foana, tsy miteny manotra, tsy miteny ratsy, tsy miteny fanameloana, tsy miteny zavatra ankivy olona, fa miteny zavatra manome fiaina, manambara an'i Jesosy Kristy, mitory filazantsara. Dia isan'andro no mitory filazantsara. Amin'ny fihetsika ny fitoratena amin'ny zavatra teneny. Ohatran'izay koa atao Kolosiana. Kolosiana 4:4. Aoka ny fiteninareo amin'ny fahasoavana mandrakariva, omany sira, mba ho fantatrareo izay tokony havaly ny olona rehetra. Ampanany fotsiny aloha izay ny amin'ny teny. Aoka ny teninareo feno fahasoavana mandrakariva, omany sira, mba ho azony izay miaino fahasoavana. Tsy hiteny ozy Paoly, tsy hiteny votsibotsi-dratsy, tsy hiteny zavatra tsy mampandroso, fa hiteny teny fiainana. Aoka hisira ao aminareo. Andao karzika ny ombony, vety le marika 7 teo, inona mahatonga Jesosy ny tenin'io ary amin'ny farany. Satria efa faraparany ny zavatra nambaran'i Jesosy io. Satria amin'ny toko 10 anao dia efa mahita amin'izay hoe niainga ny ala teo Jesosy. Niainga Jesosy ny ala teo. Fa inona zany zavatra nisy efa farany toro-tenin'i Jesosy, farany zavatra nambaran'i Jesosy, conclusion zany, feny, aoka hisira ianareo mihavana tsara. Ery ambony ianao zao amin'ny 7:30 mahita hoe nampianaran'i Jesosy ny mpianany haneritena sy hifankatia. Resiko amin'ny 7:20. Ary na iza no matafitohana na iray aza amin'ireo madinika mino ahy ireo, dia tsara ho azy raha anatonana vato lehibe fikosoa maro mivozona, ka hatsipy ao anaty ranomasina izy. Ary raha ny tananao no manafitohana anao, tapao izy. Fa tsara ho anao ny hiditra kile maina any amin'ny fiainana, noho ny manana tanana roa nefa ariana any amin'ny elo, dia any amin'ny afo tsy azo vonoina. Ary raha ny tongotra no manafitohana anao, tapao izy. Fa tsara ho anao ny hiditra mandrika any amin'ny fiainana, noho ny manana tongotra roa nefa ariana any amin'ny elo. Ary raha ny masonao no manafitohana anao, esory aly izy. Fa tsara ho anao ny hiditra toka-maso amin'ny fanjakan'Andriamanitra, noho ny manana maso roa nefa ariana any amin'ny elo. Any ny kakany tsy maty, ary ny afo tsy azo vonoina. Fa samy voasira ny afo izy rehetra. Tsara ny sira, fa raha tonga matsatso izy, inona no entinareo mampody ny tsiro? Aoka hisy sira ao anatinareo, ka mihavana tsara ianareo. Zany napetraka ny tompo amintsika.
zay hoe famasinana. Misy fisarahanao rehefa miresaka famasinana. Maninao izy tongotrao tapao, ny tananao tapao, masonao esory. Zay zany le hoe ahoana ny ataoko mba masina, inona no famasinana, inona zany le isiry, zay zavatra manafitohana ny hafa. Izy Paoly hoe azoko atao daholo ny zavatra rehetrarehetra. Fa raha eo anatrehan'ny malemy mba tsy hanafitohana azy dia tsy ataoko. Azoko hoanina ho izy ny hena rehetrarehetra. Fa raha misy olona tafitohana amin'izay fihinanam-pena dia tsy hihinan-kena. Ohatra. Zava-doza ny manafitohana olona ozy. Zava-doza ny manome fahatafitohana. Tsy amin'ny resaka fahotana resahana. Ny fahotana tsy azo leferina. Rehefa ota dia tsy azo miarahana. Rehefa ota dia tsy ekena. Rehefa ota dia lafa. Ary tsy azo atao amin'ny raitsy fombakomba amin'ny ratsy. Fa ny tenin'Andriamanitra misy dia milaza eto hoe tsy moramora ngeza manapaka tanana zany. Rehetra hoe tananao tapahana raha raisina tena sary tena izy. Alain Jesosy an-tsara mihitsy ary hoe mafy kely miditra ny fanjakana lanitra. Fahasoavana naonjena. Mahay Paoly dirana fanjakana lanitra. Fa Jesosy miteny mihitsy hoe etsitery ny lalana miditra ny fanjakana lanitra. Etsitery ny lalana, tery ny vavahady. Vitsy ny lasa. Satria rehefa miaraka amin'ny Jesosy ianao, tsy izay tianao atao tsony io. Ny olona rehetra mahazo manao izay tiany atao. Danatsiana ny lalana, ny hafarana maka ny fahaverezana. Fa rehefa miaraka amin'ny Jesosy, tsy izay tianao atao intsony. Fa izay tiany Jesosy atao, inona sitrapony Jesosy. Raha ny tananao manafitohana anao, raha ny tongotrao manafitohana anao, raha masonao manafitohana anao, kapao esory hiala. Fa aleo tanana tokana, tongotra tokana, maso tokana, miditra ny fanjakana lanitra. Misy zavatra be esorina rehefa miaraka amin'ny Jesosy. Halleloia. Misy zavatra be esorina rehefa miaraka amin'ny Jesosy. Fa zay rehetra aoko masina ianareo. Aoka isiry ianareo. Aoka isiry ianareo. Tsy miaroaro amin'izao tontolo izao. Tsy manaraka ny fomba izao tontolo izao. Tsy ity izao tontolo izao na zay zavatra eto amin'izao tontolo izao. Mazava be zany. Halleluia. Ampianaka amintsika mihitsy zany hoe akaiky Jesosy dia heverina. Ianao mahatonga apetraka eto tany atao mpanarato-olona ianao. Mataona olona ve ianao an'i Jesosy. Manova manodidina anao ve ianao. Manova ny eo amin'ny ankohonana ve ianao. Manova ny eo amin'ny fianakaviana ve ianao. Fa raha misiry ianao io na hoe lanao aika. Raha misiry ianao Jesosy mampijoro an'io ary manova. Fa tena tea hitana zany hoe Jesosy miasa zany tsika. Halleluia. Tea hitana zany hoe Jesosy miasa zany tsika. Zay izy teo hoe efa betabe zao ny fijoroana ny valolombelona ny manoa satria kasihan Jesosy mbola hitombo ihany ere zany. Mbola hitombo any ere zany. Fa zay le voalaza teo. Tsy moramora. Ny azo fijan'ny Jesosy. Mandazy tsy ankasitrahan'Andriamanitra. Mandazy tsy sitrapony Jesosy. Zay rehetrarehetra mbola miaraka ato amin'ny anaran'i Jesosy ka tsy mbola vita fisoratam-panambadiana. Nefa miara-mitokantrano misorata malaky amin'ny anaran'i Jesosy. Miteny ahy eto ny fanamasana na mampiteny ahy, tsy nomaloko avany an-trano zany eto ny fanamasana na mampiteny, aoka isiry ianao. Ary matoa miteny an'izay, misy sala amin'izay eto. Ho masiny ianareo tsy manao tokantrano maso. Tsy manao tokantrano maso. Fa misoratra. Tonga dia mazava be zany pratika famasinana. Misoratra mpanambadiana eny fanjakana ho ara-dalàna eo anatrehan'ny fiarahamonina ary eo anatrehan'Andriamanitra. Satria voalaza amin'ny Romanina 3:10 fa ny fanjakana dia soliteran'Andriamanitra. Ary rehefa misoratra eo anatrehan'ny fanjakana ianao, efa hitan'Andriamanitra zay. Halleluia. So dia zany mbola tsisy vola nasana olona. Mbola tsisy vola anaovana fety be, mbola tsisy vola anaovana korà. Tsy dia ilaina loatra zany fety be sy korà zany. Koràna tsotsotra fotsiny miaraka amin'ny Jesosy koa dia efa mena. Fa misorata. Na raha mbola tsy soratra mifindramo saratra. Fa zay le fahamasinana. Raha ny masonao manafitohana anao, esory izy. Raha ny tananao manafitohana anao, esory izy. Raha ny tongotrao manafitohana anao, esory izy. Ary manafitohana ny hafa. Raha milaza ho kristiana, raha milaza manana Jesosy, aoka isiry. Dia apetraka amintsika tsirairay avy zany teny zany. Ho masiny ao anatrehan'i Jesosy tsika. Ho masiny ao anatrehan'i Jesosy tsika. Ho marina ny fitonantena rehetra. Ho marina ny fitantanam-bola. Ohatra hoe miverika zany teny zany, tsy vaovao zany. Efa lazaina antsika foana.
fa tsara ny sira fa raha sira tsisy voka matory filazantsara tsisy fiatrany azay a tsisy sira izy zay mitory manao asa tsisy zavatra mitranga nefa mahatsatso zay azonareo mahatsatso zay dikan'izay a lotony le fahotara le filazantsara dia lasa lamody fotsiny no mitory lasa lamody ny kristianina lasa lamody ny mihira lasa lamody ny makany amin'ny rano fivavahana fa ozy le raha teo hoe raha vao fivavahana tsisy fibebahana tsisy atony zany raha resaka mivavaka sy resaka kristianina nefa tsisy fibebahana fialana ny fahotara fialana ny tsy ankasitran'Andriamanitra tsisy atony zany fa zay mampiavaka ny tena kristianina zanak'Andriamanitra manana ny fanamasina mangala fahotana tsy tia fahotana ary Jesosy manafaka anao am'izany ny herin'ny azo fizarina ny herin'ny fanamasina sy mamelanao hipetrapetraka fotsiny mahatonga anao hiala ny fahotana hiala ny faharitona hiala n'izay rehetra ratsy rehetra ary mahatonga anao hiroso ao amin'i Jesosy mahatonga anao tena hoe andresy fahotana andresy fahotana aleloia aoka misira ianareo matoa Jesosy miteny an'izany dia tia misira ianao tena tsy mety misira ke ahoana hanaovana an'ilay misira tonga dia teneny fotsiny hoe fenoia Jesosy amasino an Jesosy Jesosy ny fahamasinanao anao Jesosy ny fahamarinanao anao Jesosy efa mivavaka ho anao ao amin'ny Jaona toko 7:10 mataovy masina ireo Andriamanitra tena tonga azo masina ty teninao ty raiso ny tenin'Andriamanitra tonga dia mampisara tsara ka mihitsy zay rehetra tsy avy amin'Andriamanitra manara zay rehetra tsy hain'Andriamanitra ao anatinao ty raha tianao sitrapony ianao satria ina voalaza ty teny ty sabatra roa lena ary maranitra mihoatra noho sabatra roa lena rehefa mandeha ny sabatra dia miala zay tsy sitrapon'Andriamanitra mandeha an'izany teny zany ianao dia miala zay rehetra tsy sitrapon'Andriamanitra azy ary mankatoy ianao fa zay ny fiasan'ny tenin'Andriamanitra manova hoy Jesosy efa madio raha teo nareo no miteny zay lazaiko taminareo teneanana an'izay sira zay tsika mba tsy noho itsika ny tenenana ratsy ny filazantsara mba tsy itsika ny tenenana ratsy ny filazantsara fa noho itsika dia ozy olona hoe anaraka anareo zay fa marina le Jesosy arahana noho itsika dia ozy olona hoe masina be re izy hoe aleloia zany fa zay dia davina hoe masina be amen